Mampaneny lakolosy ny sefafi mahakasika andraram-pirenena tsy mahomby fitondram-panjakana tariny filoha Rajaonaromampianina raha nambaran'izy ireo enim-bolana teo aoriana andraisan'ny filoham-pirenena ny fitondrana tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy ireo rantsana andrafitra ny vondrom-bahoaparitra itsinjara-pahefana tokony ho arosaingana noho izany ny fifidianana kominaly. CPE ivoaka rahampitso ny valim-panadina CPE any Analamanga ifampidirana ireo noty ao anatin'ny solosaina no nitanterahin-dreo mpitsara androany amin'ny ankapobeny ny notin'ny kady sy ny lazaolana no nahitana lesoka tamin'ity taom-pianarana ity. Vahiny Andro Andrenarsoa Andriamatora Kotoarisoa Claude Arvelo tale jeneraly ny toe-karena iresaka mahakasika ny tetim-pivoarana izay sampandrara vaovao eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana ary ny fifandraisany amin'ny ministera hafa. Raha ao Proche-Orient mandrika hatrany ny raha miditra amin'ny andro faharoa ambin'ny folo androany ny fifanafiana tafakatra 5,700 ireo namoniny aina hatramin'ny androany ho andro zareo palestinianina raha toa ka roa izany ho an'ny israelianina miazakazaka ny fanelanelana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena ny andindininy avy hatrany. Manitra sy mandroatra reka izy na tsy salambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony maky sady mampalefaka ny hoditro. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony maky. Vovon-tsavony maky, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. 1, 2, 3 fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifony la satria borosina amin'ny formula tiara misy vaovao mahaso mahafinaritra zato amin'ilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray maimai-pona fianao ahoana ie tena maimai-pona arareo dia tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoana mandehana takety amin'izao hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra kolo amin'ity takariva ny asabotsy fa 7 ny volana Jolay taona 2024 ity. Manasanao mpanajana tomboka anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika izany fampalalam-baovao izany tsy nahomby ny fitondram-panjakana izay tarehan'ny filoha Rajaonaromampianina nandritra izay enim-bolana izay raha ny fanazavany ny CFAFI hatramin'izao fotoana izao tsy tafapetraka araka ny tokony ho izy ireo rantsana andrafitra ny vondrom-bahoakaritra itsinjara-pahefana tokony aroso aingana noho izany ny fifidianana kominaly hoy ity sehatra ity noho ny amehan'ny vahoaka malagasy ny andindininy. Efa orotaona zao no tsy olom-boafidy intsony no miandraikitra ny komuna. Maika noho izany ny fifidianana ireo ben'ny tanàna ho an'ny CFAFI noho ny komuna misahana ny ampahany betsaka ny fiainam-bahoaka. Na izany aza, misy ampahany amin'ireo rafitra andrafitra ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ihany azo dinihana melohan'ny fifidianana saingy tsy andaniana fotoana ela izany. Zavatra anakoroa ihany angambany ilaina hoe amboarina maika ny voalohany mikasika ny fokotany mba ho tena hoe miainga avy any amin'ny olona mihitsy ny mpiandraikitra ny fokotany. Dia ny faharoa mikasika ny fifidianana ny ben'ny tanàna satria manahirana foana le hoe fidina manokana ny ben'ny tanàna dia fidina manokana le ao anatin'ny filakevitra munisipaly na filakevitra kominaly fa ny sosokevitra efa nataon'ny CFAFI taloha dia hoe fidina ny filakevitra dia filakevitra mifidy ny ben'ny tanàna ireo ihany namboarina dia alefa le fifidianana kominaly munisipaly fa raha miandry ela loatra tsika dia tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiainam-bahoaka amin'ny komuna tena tsy mety mihitsy n'le izy zany.
Hatreto anefa mampiantso ireo rafitra voakasika izany fitsinjaram-pahefana izany ny ministeran'ny atitany manomboka amin'ny alatsinainy izao andiniana ny lalàna handrafitra izany amin'ny ankapobeny. Tsy nahazo fanasana kosa ny androm-panjakana mpanao lalàna. Diso noho izany ny fametrahan'ny fitondram-panjakana ny lahara-pahamehany raha ny fanazavan'ny sefafi hatrany. Ambadika politika kosa no andikan'ny sefafi ny fampiandrasana ny fifidianana kominaly. Raha ny fanazavany dia ny antokon'ny filoham-pirenena izay maro anisa miara-miasa akaiky aminy no manao izay tsy avy-tany izany noho ny tsy fahavononan'izy ireo. Anisan'ny inona moa zany ny hery politika mbola tsy vonona mihitsy amin'ny kominaly ny hery politika miaraka amin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Zany dia jerena amin'ny saina tsy miangatra. Milaza zareo moa efa vonona nefa ny sarotra inona raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Mety misy ho any zavatra tsy fantatra raha tiana atao zany ny fifidianana kominaly io satria mikasika amin'ny fiainam-bahoaka mivantana dia azo irosoana le izy alohan'ny hatongavan'ny fahavaratra. Diso fanantenana tanteraka noho izany ny vahoaka malagasy raha ny fanadihadian'ny sefafi. Tsy araka ny nantenaina ny zavatra nentin'ny Repoblika faha-efatra. Ankoatra izay dia nilaza koa ny sefafi fa nandritra ny enim-bolana izay tao anatin'ny fahanginany dia nikorosofahana hatrany ny fiainam-bahoaka na ny toe-karena na ny fandriampahalemana na ny sosialy. Iandry ny filan-kevitry ny minisitra amin'io herinandro ambony io ve ny fampiatsoana ny fivoriana tsy ara-potoana fahadimy eny anivon'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza. Hatreto tsy mbola voafaritra izany. Raha nitatitra ny gouvernemanta farany teo dia tahaka ny mampisalasala ny isian'ny fifidianana amin'ity taona ity ka ny entimanana sy ny fametrahana an'ireo fototra araka ny lalàna ilaina no voalaza fa anton'izany. Efa misy anefa ny tolo-dalàna vonona mahakasika izany natolotra ny gouvernemanta ka tsy tokony angatahana andro ny fandiniana sy ny fandaniana izany raha ny hevitra ny solombavim-bahoaka ny Bealanana raha misy marina ny finiavana politika irosoana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Toy izao ny fanampanazavany. Izay ao amin'ny antoko MMM malagasy miara-miainga dia efa nanolo-tagnana ny fitondrana ary mbola manohana ny fitondrana dia efa nanolotra volavolan-dalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana ka mangataka ny anomezana lanja sy ny andinihana an'io any amin'ny gouvernemanta indrindrandrindra ny andefasana azy any amin'ny antenimieram-pirenena. Tsy tokony hiandry ela loatra zany ny fanjakana ny fitondrana iantso anday solombavambahoaka andany an'io raha mbola tapa-kevitra hanao ny fifidianana amin'ity taona ity ny fanjakana. Fa rehefa miresaka fifidianana izay hatransika dia izahina ovitaina amin'ity taona ity ny fifidianana ben'ny tanàna raha ny kabarin'ny filoham-pirenena tany Fianarantsoa omaly. Ny antso ny vahoakan'ny Fianarantsoa koa anefa izy mba hifanometanana amin'ny PDS vaovao ary lalaina irma ny soloan'ny Pety Rakotoniaina amin'ny fitantanana ny tanàna. Novalian'ny filoham-pirenena ihany koa ny etahitan'ny mponina mahakasika indrindra ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasan'ny komuna sy ny orinasam-panjakana FCE ary ny fanamboarana fotodrafitrasa isan-karazany ao an-tampon-tanàna ny Fianarantsoa ao. Ny andindininy miaraka amin'ny Niando Randrinarsoa. Karamaina ambin'ny folo volana no mbola tsy voarain'ny mpiasan'ny komin'ny Fianarantsoa. Isan'ny zava-dehibe anefa raha nambaran'ny filoham-pirenena ny fijerenan'ny olana eny anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana mba hametrana ny fanjakana tsara tantana. Hijery ny amahana izany tsy ho ela ny PDS vaovao sy ny fitondram-panjakana. Mahakasika ny fitsinjaram-pahefana izay hatrany nambaran'ny filoha fa mbola misy fifampidiniana tao saingy ezahana hovitaina amin'ity taona ity ny fifidianana kominaly. Raha ho vitatsika amin'ity taona ity dia ho ataontsika ny kominala tsy maintsy ao anatin'ny fahendrena nefa fanaovana izany misy ny adefitra maro samihafa eo amin'ny fametrahana ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana na ny décentralisation zany ny fototra tsy maintsy ny fototra no mafisina fa tsy misy tonga dia any amin'ny tafitrano napetaka nefa ny fototra mbola tsy mipetraka tsara marina sa tsy maro zany tompolasy vavy. Ankilany nanolotra fiara tsy mataho-dalana iray ho an'ny PDS vaovaon'ny Fianarantsoa Ramatoa ary lalaina Irma Juliandra ny filoha. Mahakasika ny famahana ny etahetan'ny mponina kosa anomboka amin'ny herinandro io ny tetika Saimo anadiovana ny tanàna ny Fianarantsoa izay hanomezana asa ho an'ny mponina ihany koa. Isy ihany koa ny fanamboaran-dalana ao an-tampon-tanàna ny Fianarantsoa sy ny lalam-pirenena fahafito. Ny lalana RN7 efa manomboka aloha ny ampahany amin'ny fanamboarana voalohany fa tsy maintsy vita io tompokilasy tompovavy.
efa nanome baiko aho falazaiko aminareo amin'ny nisitra tompona raikitra fa tsy maintsy amboarina ny lalana eto tafitanana fianaratsoa anovindatsika zany anomboka tsy hoe zany tompokilasy tompivavy mametraka fotodrafitra asa maharitra fa tsy fotodrafitra asa petatoko tompokilasy tompivavy. Nisy ihany koa ny fitsidihana nataon'ny délégation notariny filoham-pirenena Eratsonary Mampianina tao amin'ny sotran-dalamby FCE izay orinasam-panjakana mampiroborobo ny fizahan-tany noho ny fampifandraisan'ny tanàna maro amin'ny ilany Atsinanana Nosy. Anampiany orinasa io vagon miisa 2 sy fitaovana hanamboarana ny lalamby toy ny rel sy ny traverse natolotry ny fanjakana. Nampanantena ny hanamboarana ny abattoir ao Fianarantsoa ihany koa ny filoha. Ivadika eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray isika fako manodidina ny 700 taonina no arina eny Andralanitra isan'andro. Misy amin'ireny no azo avadika ao akora. Fianakaviana 300 mahery no mivelona amin'ny fanodinana ny fako ho lasa zezika na asa tanana. Mpianatra amin'ny lalam-pifanana fitantanana tetikasa avy amin'ny sekoly ambony iray no miandraikitra sy namorona ity tetikasa ity ka nampivondrona ireo fianakaviana mpahazo tombotsoa amin'ny fikambanana. Ny andindiny miaraka amin'ny Sorokotondrina. Ny roborobo ny fampiasana ny akora plastika ho famonosana entana hatramin'ny taona 2019. Vokany zarina andrakotra ny tanàna izy ireny. Azo atao tsara nefa ny mamadika azy ireny ho asa tanana. Efa ho 5 taona izao ity renim-pianakaviana ity no nisehatra tao amin'izany fanodinana ny gazety sy ny sase plastika ho lasa kojakoja azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro izany. Izay zany dia mamokatra poketra, pochette, harona izay vita amin'ny gazety sy sachet. Ny gazety moa zany dia izay gazety lany andro izay ao an-trano aloha dia rehefa bebe ny zavatra atao dia voatery tsy maintsy mividy. Dia ny sachet koa torak'izay ihany izay sachet ady ampiasana isan'andro avy ny tsena no angonina dia io no ampiasaina dia ny olona efa mahafantatra amin'ny manodididina hoe ato mampiasa sachet dia mitondra ny sasany dia vidiana zany ny sasany. Voasokajin'ny gazety boky vahiny iray ho isan'ny tanan-dehibe maloto indrindra eran-tany ny Antananarivo tamin'ny taona 2020. Maro ireo niroso teo amin'ny sehatry ny fanodinana ny fako any an-tokantrano mba ho fandraisana tanana ny fanadiovana. Fianakaviana 300 no mivondrona ao anatin'ny tetikasa iarahan'ny mpianatra fitantanana tetikasa vitsivitsy ao amin'ny sekoly ambony iray. Fitadiavam-bola sy velotena no tena ifotoran'izy ireo amin'izany fanodinana ny fako izany. Naseho tao amin'ny salon sur l'environnement et le recyclage ny santionan'ireo karazam-bokatra ireo. Isan'izany ny fanaovana zezika amin'ireo fako avy amin'ny sakafo izay ahafahana mamboly legioma amin'ny fomba hafa tsy voatery manana tany. Dia ilay izy ao anatin'ny projet d'étude-nay, dikan'izany misy note izy io, dia misy encadrement, dia ny nahatongavan'ilay izy tokony nisy ohatrany hoe mpianatra tao aminay nahita hoe maloto be ny tanàna Antananarivo. Dia ilay izy tsy hoe hanao critique izay hoe maloto ilay izy dia fa tianay ampiseho hoe efa misy ny olona miasa ary mitondra ny fahaizany amin'ny resaka hoe valorisation des déchets, dia amin'izany ny hoe recyclage, amin'izany ny compostage, amin'izany ny art malagasy. Nisy ny fanolorana loka ho maly hariva nandritra ny lanonana famaranana. Vola mitentina 3 hetsy ariary no natolotra ho an'ny mendrika indrindra tamin'ireo tetikasa, 2 hetsy ariary kosa ho an'ny faharoa ary 2 hetsy ariary ho an'ny laharana fahatelo. Eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa indray, maro ny tatitra arahy pitaraina ny voaray aty amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Koly TV sy Koly FM fa misy karazan'olona izay misandoka ho mpanao gazety mamonjy ireny conférence de presse na mandeha amin'ireny mission samihafa ireny ihany koa ka mitonona ho mpanao gazety avy amin'ny fahitalavitra Koly sy ny onjam-peo Koly ampahafantarana antsika rehetra fa manana ny fomba fiaina sy fitsipika anatiny entitra sy manitra ny sampana fampahalalam-baovao ary misy indrindran-damina sy fomba-piasa eto amin'ny Koly. Tsy maintsy manao gilet tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny mpanao gazety rehetra avy ato amin'ny Koly rehefa miasa ary miaraka amin'izy ireo ihany koa ny karatra maha-mpanao gazety ny Koly azy mampitandrina. Ireo misandoka ho mpanao gazety avy ato amin'ny Koly ka mitonona ny anaran'izany orinasa izany amin'ny fihetsika tsy mendrika ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Koly TV sy Koly FM ary anaramaso manomboka na azy ireny.
eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray no an'izantsika ny fampahalalam-baovao anio alina no ivaly ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'ny Cisco Analamanga isan'ny matara ny fivoahan'ny voka-panadinana ho an'ny faritra Analamanga manokana ny fahamaroan'ny isan'ny mpiadina androany niditra teo amin'ny transcription na ny fampidirana ao anaty solosaina ny note azon'ny mpianatra ireo mpampianatra mpitsara miisa 12 sy 200 rapitso kosa araka izany vao afaka mijery ny voka-panadinana ireo ray aman-dreny ny mpianatra izay nanala izay CPE izay ny andindininy. Taorian'ny fitsarana teny anivon'ireo efitrano misy 540 natokana hitsarana ny fanadinana niditra tamin'ny dingana manaraka ireo mpampianatra mpitsara dia ilay antsoina hoe transcription na ny fampidirana ao anaty solosaina ireo mpianatra tsirairay avy. Mandritra izany mbola misy fanitsina tsy maintsy atao manoloana izay mety ho fahadisoana na tandrevaka eo amin'ny isa azon'ny mpianatra. Amarinina avokoa araka izany ny naoty azon'ny mpianatra tsirairay avy. Sy le izy manko saisie eo zany maika be rehefa hita zany fa hoe ohatsy zany zao zany ole dia nametraka 2 zany izy dia voapetraka zany 0 le zenote 0 zany no verifievana zany fa tsy diso tsy de diso sarotsy zany sady tsy faniniana hoe zany maha olombelo zany dia mba diso zany dia igny zany jerevana io dia averina andreo mandeha anjay mandeha zany dia ty zany mbola retirina indray ty rehefa mivoaka bakana zany mivoaka marina tena tsisy ninina zany zay zany marina zany le nataona zay zany andraikitsiny. Aorian'ny transcription misy ihany koa ny antsoina hoe confrontation des notes solosaina misy 430 no milahatra mizara posta 710 izay misy mpampianatra 5 avy izany ka ny 2 amin'izy ireo no mpanoratra. Ankoatr'izay misy ny antsoina hoe traitement des notes 0 aorian'izay miditra amin'ilay antsoina hoe échantillonnage ny 100 kopia rehetra vakina tsirairay avy ary ampitoviana amin'izay voarakitra ao anatin'ny solosaina. Rehefa vita izay miditra amin'ny antsoina hoe délibération ireo mpampianatra mpitsara manapaka nisa farany ambany miantoka ny fahafahana fanadinana izy ireo. Salanisa 10 no hahafahana fanadinana afaka midina hatrany amin'ny 9 anefa izany raha ny toromarika nomeny ministera. Rehefa vita ny délibération vao mivoaka ny valim-panadinana. Samy mametra ora loatra fa arakaraka ny fahavitany ihany no ahitantsika an'izay hoe fahavitany izay satria fara amin'ny famina vinana ihany zany amin'ny ankapobeny tokony hivoaka androany ihany zany le valin'ny fanadinana na somary ho alalina zay ny fieritreretana azy fa io moa tombatombana sy vinavina ihany fa ny fahavitany asa mamaritra azy any an-tanana koa ny ray aman-dreny mba hoe tsy dia hikoropaka loatra satria mety eo ange raha miasa kelikely eo zay ka tonga fotsiny dia lestage dia mety somary memitra kely ny vinavina fa rehefa tsy androany io zany dia rapitso maraina mivoaka. Raha ny nambaran'ireo mpampianatra ny tsara taratasy-panadinana teny amin'ireo ivon-toeram-panadinana teto Antananarivo ny naotin'ny kady sy ny lazaolana no tena hita fa niena tamin'ity taona ity. Manoloana izany dia ny vinavinain'ireo mpampianatra mpitsara fanadinana ireo ho any amin'ny 70 isan-jato ho any ny tahapahafaham-panadinana CPE amin'ity taom-pianarana 7/2024 ity. Mety ho latsak'izay kosa ny fahafahan'ireo mpiadina ho amin'ny fidirana amin'ny kilasy fahaenina. Raha ny Universitéan'ny Mahajanga miteraka resabe ao an-drenivohitra Beny ao ny fihetsiky ny fitondram-panjakana tany antoerana faranteo momba ny fandravonana ny raha ny Universitéan'ny Mahajanga. Tsy voajan'ny ministra sy ny mpiara-miasa taminy ny tetiandro izay napetraky ny fanjakana momba izany fandaminana izany ka isan'izany ny fitokanana tsangambato iray natao indrindra atsiarovana ilay mpianatra namoy ny ainy ny volana janoary faranteo notokanan'ny ministra sy ny mpiara-miasa taminy tamin'ny andro alina ary tsy natrehan'ny fianakaviana io tsangambato io tranga izay tsy ekeny ny fianakaviany tompokla ny andindininy miaraka amin'ny sitraka ravony arson. Namoaka tondrozotra manokana ahafahana mametraka ny filaminana maharitra ao amin'ny Universitéan'ny Mahajanga ny fitondram-panjakana. Akoatra ny fitokoana ny mpandrarany Université any atoerana noho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanapa-kevitra politika hitondrana ny raharaha anatin'ny université, mitondra ny alahelo ihany koa ankehitriny ny ray aman-dren'ilay mpianatra maty ny volana janoary teo noho ny ambaran'izy ireo fa fampiasana ny zanak'izy ireo ho fitadiavana tombontsoa ara-politika sy ara-bola. Voalazan'ireo fianakaviana fa nitokana ny ministra antsokosoko tsy nazahoana tsodrano sy tsy natrea ny fianakaviana io tsangam-bato io. Ny rainy tombokilahy sy ny reniny tombokilahy ary ny dadabe ny tombokilahy mbola velona hatramin'izao tsika miteny zao tsy nihera taminazy, tsy nisy falazavana, tsy nisy fangatahana lalana fa nitokanandreo amin'ny andro alina zay fa izy
ka dia malahelo ny fianakaviana ary mitondra zay fitarainana zay. Tamin'ny voalohany moa zay tsy nafantatra fa nieritreretra zay fa président université ao mety mahajangano taraky ny délégation nitokany Tongambato rehefa ny fotofotoronay ny fakafakanay fantatra anay fa tsy ny ao amin'ny université mahajanga fa aty amin'ny ministère no taraky ny fitokana. Lasa raran'ireo mpianatra mpanao grevy sy ny minisitra ny fitokonana io tsangambato io, ireo mpianatra mpanao grevy no nomeny ny fitondram-panjakana rariny ka nahazo vola 5 tapitrisa ariary sy omby nanaovana izany. Voafaritry ny tondrozotra ny Université Mazava nefa ao amin'ny andinin'ny 20 fa tsy azo tokana ny tsangambato io raha tsy atrehan'ny fianakaviana. Mametra-panontaniana arak'izany ny fianakaviana ilay mpianatra maty izay adino tanteraka ary matsiaro tsy omena asy ny vokatra ity raharaha ity. Inona ny tombotsoan'ny ramatoa ministra, inona ny tombotsoan'ireo mpianatra izay niforceny ramatoa ministra tokanina io tsangambato io. Zao misy omby 5 be zao ao nomeny ministra manina reny zavatra reny tsy nomena any fianakaviana ny babany sy mamany zay nitarimy azy 4e année olona igny maty ny rahalanay zany. Maro ny vola mikariagna lany tokony mba jerevany fitondram-panjakana indrindra ministra ny izay fianakavianan'izay maty zay mba hatonga zahay ho hanaiky amin'ny tsangambato ary ekenay ary otokanana miaraka amin'ny fomba araka malagasy fa tsy hoe atao amin'ny aligny zay tsy fomba fanao. Ka zay zavatra zay zany nongatany fitondram-panjakana mba hijery ty olana zay misy aminay ty. Raha mitohy arak'izany ity tranga amin'ny Université ny Mahajanga ity, tsy hijanona eto ny fianakaviana. Raha tsy ahivina, tafiditra ao anatin'ny vahaolana maritra tian'ny ministera apetraka ny fitokanana io tsangambato io mba hisiany ny filaminana maharitra ao amin'ny Université ny Mahajanga taorian'ny crise sy ny grevy izay nahasimba zavatra maro tany atoerana. Rehefa miresaka izay fampianarana izay trano dia manodidina ny 300 ny mpianatra mianatra eny amin'ireny sekolim-panjakana ambaratonga fototra ireny no hatreto no mahazo tombony amin'ny sakafo any an-tsekoly na ny cantine scolaire. Miandry ny famoahana ny teti-bola mitentina 2 miliara ariary ny sampan-draharaha miandraikitra izany ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Naneho ny fahavononany anatsara ity sehatra fitsinjovana ny kilonga ity ny avy eo anivon'ny gouvernementa malagasy. Ny andindininy miaraka amin'ny Ilta Sinjo. Manodidina ny 350 ny zaza hatramin'ny 5 taona no tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Manomboka ny 5 taona eo anefa no miditra an-tsekoly ny mpianatry ny EPP. Amin'ny ankapobeny ihany koa, olona manana olana eo amin'ny fivelomana no mandefa ny zanany hianatra amin'ireny sekoly ireny. Mampirisika azy ireo hianatra sy hitozo hatramin'ny faran'ny taom-pianarana ny fisian'ny sakafo any an-tsekoly na ny cantine scolaire. Fa ao amin'ny fahampianatra sakafo mahatonga ny fihinana iandalana amin'ireo tsy fahatongavana mianatra intsony satria tsy ampy ilay sakafo any amin'ny ray aman-dreny. Hatreto ny mpamatsy vola no miantoka ny ampahany betsaka amin'ireo sakafo any an-tsekoly ho an'ny mpianatra. Raha ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministère de l'éducation zany sy ny PAM dia mbola $1,3,500,000 eo aloha zany ahafahana mamarana ny année scolaire amin'ny herintaona. Fa io zany araka ny resana teo dia hoe mitanjo n'ity zabeur ity dia ahafahana manana programme national de cantine scolaire ary io zany dia gouvernement mihitsy ministère de l'éducation moa zany tena mitantana anazy fa ny PAM amin'izay tena hoe appui. Manodidina ny 900 tapitrisa ariary isa-taona eo ny vola atotony fanjakana amin'izany. Miaraka amin'ireo fanampian'ny mpamatsy vola, mbola vao ny 300 ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra no mahazo io fanampiana ara-tsakafo io amin'ny alalan'ny vola efa eo am-pelantanana. Zana angataka n'ilay atao hoe fampitomboana n'ilay budget zany dia nahazo fampitomboana 1 miliara ariary kanefa tsy tafavoaka zany isa nisy antony hafa ngamba atao amin'ny famoaham-bola zany na ny tsy fahampiana dia tsy tafavoaka le vola. Fa ianao moa laza teo hoe firy no ampy raha tena jerena le izy zay vola omeny eo ngamba izy tsy na tena maro amin'izao fotoana zao tena sahirana mila cantine scolaire fa raha atao hoe ireo tena sahirana fotsiny dia ataoko ngamba fa tsy voafaritra mihitsy ny vola omena fa tena hoe mila fanampiana daholo ny ankizy rehetra to Madagasikara zany. Nisy ny atrikasan'ny tanterahan'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana misahana ny fanjarian-tsakafo izay nandiniana ny fomba hanatsarana ny fanampiana ara-tsakafo ny zazany an-tsekoly. Naneho ny fahavononany amin'ny tantsoroka amin'izany ny fanjakana tamin'ny alalan'ny Prime Ministre Kolo Roger izay nilaza fa ho amafisina ny teti-bola ho an'io sehatra io.
Atreto moa raha ny fantatra dia ny faritra Atsimonosy no lahara-pahamehana amin'ny tohana ara-tsakafo. Ny vokatry ny fanadinana ny isan'ny zaza sahirana ary ny farefona ara-toekaren'ny faritra no mamaritra ny fahazahoana izy ireo ny sakafo any an-tsekoly izay. Vaovao any ivelany no anio izantsika ny fampalalam-baovao any Proche Orient raha ny marimarina kokoa mandrika hatrany ny raha miditra amin'ny andro faha 12 androany ny fifanafiana tafakatra 307 ireo namony ainy hatramin'ny androany ho an'ny palestinianina mihazakazaka ny fanelanelana ataony ny vondrona iraisam-pirenena. Fanadinana teo amin'ny sary ny France 24. Antsoava amin'ny fampisarana ny ady, mbola sarotra ny toedra rà ao Proche Orient taoriny ny fanafiany tafika an-tanety israeliana tao Gaza omaly. Mitoy ny fanohanana ny tolo-kevitra ezipsianina ampitsarana ny ady eo amin'ny rotonta. Mitoetra ny fifampirarahana ataon'ny Laurent Fabius. Fampirarahana miompana amin'ny fampitsarana ny ady. Androany, niona tamin'ny filoham-pirenena ezipsianina tao Caire ity ministry ndrarambahiny frantsay ity. La priorité absolue, c'est le cessez-le-feu. Et en même temps, il est évident... Tanjona ho izy ny ampitsahatra ny ady, fa indrindra ny ametrahana ny fiatohana maharitra hoy ny nambaran'ity ministry ndrarambahiny frantsay ity. Fanelanelana izay narahana Italia ihany koa. Toutes les parties doivent se réunir à une table. Firesahana andatabatra no ahafahana mametraka politika mazava ho an'ny rehetra, hoy kosa ity ministry ndrarambahiny italiana tao Caire androany. Naneho ny heviny ihany koa ny Maison Blanche, na dia tsy nanameloka mivantana ny fanafihan'ny tafika israeliana izay Barack Obama, nitaky ny andray fepetra ny tenany. Mazava fa ny mahakasika ireo lalana ambanin'ny tany no antony fanafihana ataon'ny Israel, saingy tsy tokony atao olasibatra ny olon-tsotra. Maro ny hetsika fanoherana ny herisetra ao Gaza hatramin'ny omaly, toy ny tany Sarajevo, Bosnie, Turquie, Yemen, Afghanistan ary France. Fa sakoroka tao Paris mirifitrefitra ny bomba mandatsy ranomaso androany nidina andana-be ihany koa ireo manohana ny palestinianina na dia efa nivoaka azy ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta ampitsahatra ny hetsika atao androany. Androany ihany koa no andrasana ny igadonana ao Proche Orient ny sekretera jeneraly ny vondrona iraisam-pirenena Ramatoa Ban Ki-moon. Vahiny ny andro Ndrinarsoa ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu amin'ity azabotsy ity Andriamatoa Rakotoarsoa Claude Arvelo tale jeneraly ny toe-karena iresaka indrindra mahakasika ny tetim-pivoarana izay sampana raha vaovao eo anivo ny ministera ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana ary ny fifandraisana amin'ny ministera hafa. Ary avy hatrany izay zanam-pandaharana izay. Ankasitrany ianao tomboky lasy tongo vavy manjohy hatrany ny fahita lavitra Cool TV ny zanam-pandarana question d'actu atao anatin'ny fampalalam-baovao no arahinao amin'izao fotoana izao izay iompana kokoa eo amin'ny lafiny toe-karena amin'ny tian'io ity. Raha ny marimarina koa dia ny mahakasika ny tetim-pivoarana ny tetim-pivoarana izay nanana an'izy io avokoa ireo mpitondra fanjakana ny fandimby teto Madagasikara ho amin'ny tindray mitoraka ity kosa natokana ho an'ny ministera iray ny mahakasika izay tetim-pivoarana izay vahintsika ny tian'io ity ary Andriamatoa Rakotoarsoa Claude Arvelo tale jeneraly ny toe-karena eo anivo ny ministera ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Fantatra fa nisy ny lobary andasy nataon'ny teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana tamin'ny 7 Jolay farany teo. Afaka lazalazainao hoe ny mahakasika an'izy io sy ny antony nanatanterahana izany. Nisy maro ny lobary andasy io, dialogue économique moa no fomba nilazana azy. Ny etsona sokajin'olona maro be izy io tao anatin'izany ny eo amin'ny sehatra tsy miankina tao anatin'izany reo atsina hoe société civile, teo ny ministère, teo ny mpampianatra mpikaroka avy any amin'ny université, teo koa ny mpamatsy vola na hoe partenaire technique et financier. Ny antony dia izao, nisy foana ny fitombon'ny ari-karena teto amintsika, nisy foana izy io ary matetika aza saika mihoatra lavitra ny fitombon'ny mponina ny fitombon'io ari-karena io moa antsoina hoe fitombon'ny ari-karena fahobe na croissance économique no fomba ilazana azy amin'ny teny vahiny zany. Saingy izao na nisy ary io zavatra io etsekilany dia misy koa ny olona no mitaraina fa hoe tsy mba tsapanay mihitsy zany hoe fitombon'ny ari-karena zany. Tsy hitanay izay fivoarana eo amin'ny fiainanay andavanandro fa toa mitovy ihany
na misy fitombon'ny arkarena na tsy misy ny fitombon'ny arkarena. Dia hitady lalana mba hivelabelaran'io arkareny kokoa mba ho tsapan'ny olona kokoa any tokantrano tsirairay avy zany hoe fitombon'ny arkareny zany. Zay ny tena votoantony nanaovana an'io le hoe ladinika nanaovana an'io le hoe inona moa ty izy laobaly andasy mikasika ny tokareny io. Zay ny tena antony lehibe zay hoe ahoana mba hisin'ny fiatraikany bebe kokoa any amin'ny isa tokantrano tsirairay avy ny tielatsona hoe fitombon'ny arkareny ty na croissance économique. Inona koa sary ny lohahevitra nodinianareo tao anatin'izay lohabaly andasy zay? Nisy lohahevitra anankiroa lehibe tao. Ny anankiray le antsoina hoe fampandrosoana maharitra na développement durable. Ny anankiray kosa indray lay antsoina hoe croissance inclusive na hoe fitombon'ny arkarena masahana ny akamaroan'ny olona tsirairay, makasika ny akamaroany ny olona. Sasalan'izay ny lohahevitra no diniana teo. Dia tao amin'ny lohahevitra io zany raha mikasika n'ilay voalohany iny le croissance durable na le hoe fitombon'ny arkarena maharitra dia hoe ahoana ny atongavana amin'izany. Ahoana ny atongavana amin'izany. Dikan'ileo maharitra eto aloha dia hoe tsy taona ray ihany, tsy taona roa ihany, tsy taona telo ihany. Dia hoe zay ny maharitra zay. Fa zavatra mba mandritry ny taona maromaro be. Ary raha mandinikintsika raha ny teto amin'ny firenentsika raha ny zavatra nitranga teto dia zao. Misy croissance na fitombon'ny arkarena mandeha tsikelikely, mandeha tsikelikely, mandeha tsikelikely. Dia tonga amin'ny sehatra anankiray izy efa avoavo be. Dia ray taona, roa taona, telo taona raha be indrindra dia tsotsorika indray fa misy zavatra mitranga. Dia iny indray fa miverina indray le cycle vaovao miakatra kely indray dia ohatrohatr'izay foana, ohatrohatr'izay foana. Ny dikan'izay zany dia hoe tsy naharitra mihitsy fitombon'ny arkarena teto na dia nisy aza. Tsy naharitra mihitsy le izy. Ny lohahevitra faharoa dia le voalazako teo hoe mba hisy fiantraikany any amin'ny isa tokantrano any zany antsoina hoe fitombon'ny arkarena zany. Io le fomba lazaiko azy teo le hoe croissance inclusive. Ny tena dikan'io le ty le croissance inclusive ty manko dia zao mandray an'io le voalohany io ihany izy le hoe croissance durable io. Sainga mampiavaka azy kosa dia zao tsy mba sehatra vitsivitsy tsony no ahitana n'ilay fitombon'ny arkarena io na no mitarika n'ilay arkarena io fa mba sehatra maromaro. Ary indrindra rehefa mitranga le fitombon'ny arkarena mba hisy famoronana asa marobe. Ary lalan'izay famoronana asa zay ny ahafahan'ny rehetrarehetra mahatsapa fa hoe misy fiantraikany any le croissance économique. Fa raha tsy misy schéma na lalana anankiray ahafahan'ny olona hiokan'ny fitombon'ny arkarena raha tsy amin'ny alalan'ny asa ihany. Amin'ny alalan'ny asa sy ny vola azony amin'izay asa zay. Dia io antsoina hoe croissance inclusive io zany io anisan'ny lohahevitra anankiray ny foronina teo koa izy io ny resana teo koa izao. Raha mandinika izao tsika inona moa no mitarika ny tokarena amin'izao fotoana izao dia ireo minina ireo no tena mitarika azy amin'izao fotoana izao. Ary raha oharina amin'ny isan'ny voaka malagasy ny mpiasan'ny olona ao amin'ny minina firesan-jatony moa zany. Ka raha ilaza zany hoe niakatra izao toy izao ny fiakaran'ny arkarena malagasy anefa le minina dia miampy kely an'izay le antsoina hoe tourisme izay no mitarika azy. Azo antoka fa tsy ho tsapan'ny akapoben'ny olona zany. Le olona ao anatin'ireo sehatro no matsapan'izany hoe isam-bolana karaha mandray ohatra dia mitombo foana. Fa ny rehetrarehetra tsy atsapan'izany mihitsy. Ka le inclusive eto zany dia hoe ho velarina kokoa le sehatra hisehoana, le sehatra hiviteran'le croissance io ny fitombon'ny arkarena. Dia indrindra mba hisy famoronana asa miaraka amin'izay zavatra zay. Hiditra amin'ny fanontaniana manaraka sady indray tsika inona moa zany tena hoe ifandraisan'ny hoe fivoarana amin'ilay hoe fampandrosoana maharitra? Raha fitombon'ny arkarena mandritra ny roa taona, telo taona aloha azo antoka salan'izay tranga rehetrarehetra zay tsy dia ahitana vokatra be loatra zay. Tsy dia tena ahitana vokatra be loatra zay. Fa tsy maintsy mitohy mandritra ny fotoana marobe izay le croissance économique zay vao ahitan'ny olona fa hoe misy fivoarana izy zany eo amin'ny fiainana andavanandro zany. Ary tantaran'izao tontolo izao amin'ny lafiny ara-toakarena dia nanaraka an'izay dolidoly. Ny tany mandroso nanaraka an'izany ity le antsoina amin'izao fotoana izao hoe pays émergent io misy an'izareo asiatique, Brésil, Inde, URSS sy ny sisa ireo nanaraka an'izany dolidoly. Nisy croissance na fitombon'ny arkarena nandritra ny fotoana marobe aloha zay vao nisy fiantraikany tany amin'ny
isan-tokantrano le izy ary efa tonga any amin'le isan-tokantrano le fivoaran'le ny fitombon'le arkarena zay efa tsy miresaka croissance atsony amin'izay fotoana zay fa miresaka amin'le tsina hoe fandrosoana ara-toekarena na développement économique ka tsy maintsy maharitra aloha izy zay vao afaka zaraina zay vao afaka manantena zavatra ao ny akamaroan'olona rehetrarehetra. Tetim-pivoarana moa nitondrana ny resakantsika androany Andriamatotale, inona kosa ny tanjo ministera tamin'le hoe nananaovana ny lobarendasy io? Ny resaka ianao atao hoe tetim-pivoarana io moa le miteny français le tsina hoe planification teto amintsika ne hoe tsy nilazaina fotsiny ny anarany hoe planification fa samy nanana zany dolidolo ny fitondrana amin'ny fanesy teto nanana ohatra ny tany amin'ny raha tsy resaka nanomboka tany amin'ny 95 ka tany amin'ny ka 2000 tany nisy an'izany antsoina hoe document cadre de politique économique zany nanombotomboka tany amin'ny 2000 tany indray ka tany amin'ny anina tany taty amin'ny 2006 taty nisy an'izany hoe document de stratégie de réduction de la pauvreté zany na de SRP filaza azy dia nanomboka tany amin'ny 2007 indray hatrataty amin'ny 2008 taty teo zany hoe Madagascar Action Plan zany ny tany amin'ny voanazy faleovatena moa tany amin'ny 1960 65 70 tany nisy zany hoe tetim-pivoarana mandritry ny 5 taona na plan quinquennal zany nisy foana zany izy ambany-potoana zany teto dia nisy foana io fa nahoana no resana indray izy io amin'izao fotoana izao ny antony dia zao aloha voalohany indrindra efa mba miroso any amin'ilay tsina hoe mba filaminana le firenena miroso tsikelikely makany amin'izany itsika amin'izao fotoana izao tamin'ireny le période azo lazaina hoe teteza mity reny tsy nanana lasitra hitondrana ny firenentsika hoe inona dia zay na tonga n'ireny partenaire technique et financier na mpamatsy voly ireny nanao an'ireny antsoina hoe stratégie intérimaire reny nanao an'izany ny BAD nanao an'izany ny PNUD nanao an'izany ny banque iraisam-pirenena na ny banque mondiale zany nanao an'izany koa ny Union européenne stratégie intérimaire satria tsy manana politika mazava aloha le fitondrana tamin'izay mandritra an'ileo teteza mity ary tsy andraikiny koa mbola hoe andrafitra an'izany aloha raha ny tena marina satria zavatra mandalo any ny antsoina hoe teteza mity dia voatery nanao programme kely ho anazy io ny partenaire technique et financier dia io zavatra tsy maharitra fa herintaona roa taona dia mivadika indray manao intérimaire anankiray indray programme intérimaire anankiray indray amin'ny ankapobeny ny zareo reo indray mandeha sindroa ihany ny azondreo tao zay fa ny statut zareo tsy hoe mandritry ny 5 taona na 1 taona dia programme intérimaire iova isaky ny 2 taona na isaky ny 2 taona zany dia zay no tonga ny malagasy hoe alao asiana zavatra mipetraka salan'izay lasa rehetrarehetra zay le planification zany ary eo mpamolavolana an'izao amin'izao fotoana izao dia ireo le stratégie intérimaire rehetrarehetra reo na ireo intervention casse bailleur de fonds rehetrarehetra atao reo dia mifandraika mifototra amin'ity le lasitra fahobetina le planification zay izany hoe voka-tsoaty zany tetim-pivoarana vaovao tena miasa be zany mikasika amin'izy io ary eritreretina fa tsy ho ela zany izy io zany dia ivoaka satria samy mitady an'io eo ny gouvernement aloha loharanony purany na ireo partenaire technique et financier reo zany izay mba tonga mifampiresaka dia mitady an'io dolidolo amin'izao fotoana izao eny isorana ianao Andriamatora Kotarsou Claude Arvely moa zany izay ny vahiny teto amin'ny fandarana tale général ny toekarena vita dia isorana ihany koa isika mpijery anaraka ny zanam-pandarana question d'actu hatramin'ny farany mandrapitafa toko taka ny mazatra dia ny fandarana almanaka sy ny tanànantsika no arahinao aoriana izao fampahalalam-baovao izao ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo kosa dia mirary farany herinandro sambatra ho antsika rehetra any an-tokantrano any ny tena kosa tompolasy tompovavy dia mametraka ny mandram-peo na mandram-pitafa ho amin'ny herinandro indray filma tompoka